Anio Alahady fa 5 ny volana Janoary taona 2024. Alahady fahatelo mandavataona taona A. Masoandro be lohataona i Kristy ka tsy mifidy olo-kosoavina. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Matio nalaina tao amin'ny toko 4:12 hatramin'ny 7:20. Tonga tao Kafarnaôma Izy mba ho tanteraka ny teny nolazain'i Izaia Mpaminany. Tamin'izany andro izany nohon'ny ren'i Jesoa fa natao an-tranomaizina i Joany dia lasa izy nankany Galilea, ka noho niala tao Nazareta dia tonga tao Kafarnaôma, tanàna amoron-dranomasina ao amin'ny sisintanin'i sy Neftali, ka noho natao mba ho tanteraka ny teny nolazain'i Izaia Mpaminany hoe ny tanin'i sy ny tanin'i Neftali, ny lalana ao amoron-dranomasina, any an-dafin'i Jordany, i Galilean'ny Jentily, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita ny fahazavana lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahan'ny mazava. Hatramin'izay dia nanomboka nitory-teny i Jesoa ka nanao hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha nitsangatsangana teny amoron-dranomasina Galilea i Jesoa dia nahita olona mirahalahy, dia i Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalainy nanarato tao amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Dia hoy izy taminy, avy anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Dia mbola nandroso ihany izy ka nahita olona mirahalahy hafa koa, dia i Jakoba zanak' Zebede sy Joany rahalainy izay teo an-tsambo niaraka tamin'i Zebede rainy, nanamboatra ny aratony ary nantsony izy mirahalahy. Nandao niaratony sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Ary Jesoa nitety any Galilea manontolo, nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona sy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy.